Niaran'andry tamina matoto. Tranga tena nisy ity tantaraiko anareo anio ity. Namana mpiara-miasa no nitantara azy tamiko ka ianareo avy hatrany no tonga tato an-tsaiko. Tsara marina kanefa fa ny tranga no tena nisy fa ny olona mpilalao kosa dia noforonina avokoa ny anarany. Ilova dia tovolahy vao 12 taona monja. Araky ny taonany moa dia mbola tena liba tao anatin'ny fahatanorana ilay ranamana. Tena tiany mivoaka alina ary nangidy taminy mihitsy izany hoe ody any an-trano andro mazava izany. Sendra nankalaza ny tsingeritaona nahaterahan'ny ravinamana izy tamin'izay ka dia nanao izay daniny kibony tany anaty alim-pandihizana izy roa lahy. Nosotroina ankigoka ny toaka. Nosangina avokoa izao vehivavy janga rehetra izao. Mamy ny fiarahana, manga ny resaka, ka ny masoandro mody no mampalahelo. Nisy tovovavy tsara tarehy izay tsikaritry lovany jerijery sy nangata maso azy foana nandritra ilay fankalazana. Notombanany 20 taona teo eo io. Raha ny mahazatra dia tsy dia sa vehivavy loatra ny sidin-da, indrindra fa tovovavy tsara tarehy sy dongadonga toy ity. Saingy andro iray toazatony anio ary nahery vaika ny barandro ka dia nanantona ilay nisarika azy lova ka nanokon-dresaka taminy teo. Tsy nanenena ny velively ny nanantona ny niry fa izany no anaran'ilay vehivavy satria vetivety taoriana izay dia nakatoerana manginginy ireo ka nifampitolo-batana tany anaty efitra tany. Toa fanomezana avy any ambony ity fa tsy nila ezaka akory ny lehilahy dia nahazo izay niriny. Ny efitrevitra ny kidoro, ny tsamboamboatra koa ny latabatra, tsy ny tany no niorooro fa izy roa no nitambatra. Fafinaretana any izany, tsy atserovan-tena valaka, angady lahy mitrongo tany, biby lava nahazo lavaka. Indrisy fa ny zava-drehetra misy farany avokoa. Nisaraka ihany izy roa lahy no ny maraina vao mbola tsy niposaka ny masoandro ka samy nizotra ny lalany mody. Mbola tsy afaka tao amin'ny lova ny hamamona no nitaritarika ny tongony teny an-dalana ny tovolahy. Injany nisy feom-behivavy niantso azy avy tany aoriany. Izaho mba andraso, hoy niry nanenjika azy. Fa aiza ianao ny mody, hoy ny lahy. Tsy lavitra no misy ahy, hoy ny vavy, fa saingy maizina ny andro dia matahotra ahy. Amin'ny mahatovolahy tsara taiza azy moa dia nanolo-tena ny hanatitra ity namany vaovao ilova. Noho ny afaka kelikely dia tody tanàna kely feno trano mbola nikatom-baravarana izy roa. Io ny tranonay, hoy ny vavy nanondro iray tamin'ireo. Mahazo mandeha amin'izay ianao fa efa tonga aho. Orika no nifanaovam-beloma. Efa nifandao elaela izy roa vao tonga sainy lova hoe mbola tsy nalainy akory ny laharany findainy niry. Niverina faingana izy ka nandondona teo amin'ilay trano natoron'ny vavy azy. Raha matoa efa 15 taona teo eo no nanokatra ny varavarana. Mbola mena ny torimaso ny masondraneny be. Azafady raha nanaitra anao, hoy lova, fa mba saika hiresaka kely vetivety amin'ny niry aho. Sadaikatra kanefa ny lahy raha novalian'ilay ramatoa hoe tsy misy niry mipetraka ato. Ity trano ity mihitsy kanefa no natorony ahy, hoy indray ny lahy, ka loza tsy hainy hoeritreretina no navaliny ramatoa azy. Mananjanaka niry tokoa aho, hoy izy, saingy efa maty 2 taona lasa izy izay. Kepoka tsy nahateny ny tovolahy. Hitan'ilay ramatoa ho tsy nino izay voalaza izy ka notondron'ilay io azy ny fasana nilevenany niry zanany. Hazakazaka tsy nahatserovana harerahana no nandao izany lova ilay tanàna ka lasa izy nody. Teny an-dalana ihany dia nivoadiny tsy voakala intsony ianao lahy ary tsy iray ara-nofo amin'ny vehivavy tsy fantatra. Tandremo fa ny alina tsy mba namana.
be diabe ny olona mety hifanerasera aminareo mandritra n'io fotoana io, saingy tsy fantatra izy ireny na olona na matotoa.